araky ny teneny hoe tsy rehetra manatona dia tsy ho lavika mihitsy. Ka raha manatona an' Jesosy ianao ankehitriny, na dia efa nania ary, tsy mandao anao Jesosy, tsy mandaa anao Jesosy, fa manontany anao izy, motiava ianao? Raha tia ahy ianao, fahano aza ny ondriko. Ny fiangonana mahalala ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Araky ny voalaza izay nisoratan'ny bokin'ny Jaona zany, andiny fa bokin'ny farany ny bokin'ny Jaona, dia nilazany Jesosy tamin'ny Petera hoe motiava ianao. Raha manamarika isika, Jesosy dia niteny tamin'ny Petera, tsy maha Petera azy no tenenany azy fa izy hoe sy Simona zanak'i Jaona. Fa raha tadiditsika teo aloha teo, raha nifidy any Petera Jesosy, rehefa niantso any Petera izy, dia niteny hoe izy mbola Simona tamin'izany, dia niteny hoe Hianao natao hoe Petera. Raha niantso any Petera zany Jesosy, raha Simona zany Jesosy, dia niantso azy hoe Petera manomboka izao izy, dia ny Petera araky ny vato le roc le vato lampy. Jesosy nifidy any Simona ary nanendry azy ho voatonga Petera. Fa eto kosa Jesosy zany tsy niantso azy hoe Petera intsony, fa niverina tany amin'izay niandohany izy, Simona zanak'i Jaona. Fantanina napetraka Jesosy intelo any Simona izany, motiava ianao. Raha tsaroantsika tamin'ny heriny ny tenin'Andriamanitra izay nozaraina tamintsika, dia ninandava ny Petera intelo an Jesosy. Le Petera izay nafana fo teo aloha hoe tsy ho tonga aminao zany, fa raha misy tafotoanany aminao, zaho tsy ho tafotoana amin'izany, ary tsy andao anao, tsy andahanao, fa anaraka anao hatramin'ny farany, hatramin'ny fahafatesana. Zany lokaloka izay nataon'i Petera. Zany lokaloka izay nataon'i Petera. Kanefa rehefa tonga ny samborana an' Jesosy, dia Jesosy niteny hoe raha mbola tsy maneno akory ny akoho, dia andaha intelo ianao. Ary tanteraka izany, nandahan Jesosy intelo Petera. Rehefa izany dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ary amin'izao anjarantsika izao dia ny fanotelony izay nisehony Jesosy tamin'ny mpianany izao. Ny tenin'Andriamanitra izay teo alohany izao dia hoe rehefa nandeha tany an-tsambokely ireo mpianatra, satria izy efa teo amin'ny fivoriana izy dia tsy hitany intsony izay atao, ho aizitsika inona atao, dia niverina nandeha hiasa izy. Lasa nandeha Petera niteny hoe andeha anjono aho, zany ny talentan'ny Petera tamin'izany. Dia nanaraka azy ireo mpianatra sasany tany an-tsambokely, nandritry ny alina dia nanarato izy, kanefa tsy nahazo na inona na inona. Rehefa divaraina, rehefa ody izy, satria tsy nahazo na inona na inona, dia nisy lehilahy anankiray nijery tonga teo amin'ny, rehefa ndeha hiditra tanety ireo, dia niteny hoe alatsaho amin'ny ankavanan'ny sambokelynareo ny arato. Tsy fantatry reto mpianatra reto na izy na izy, kanefa dia nanotsany nalatsany ny aratony, ka nazahoany trondro 530. Raha ny tokony izy dia tritra zany ny arato, raha narain'izany izy, kanefa tsy tritra ny arato. Rehefa tonga teo tanety amin'izay izy, dia niara nisakafo tamin'i Jesosy, satria fantany ihany, ity Jesosy ity. Ary rehefa nisy Jaona niteny hoe toa mpampianatra io, Jesosy io, dia taitry Petera, araky ny Petera mafana fo azy, dia nitsangana izy dia nanatona any, nandeha hitany amin'i Jesosy. Rehefa tonga teo izy dia niara nisakafo tamin'i Jesosy, niara nihinana ny trondro
zay naratony ary niara nisakafo tamin'i Jesosy reo. Dia teo am-pisakafoanana Jesosy nanontany an'i Petera hoe motiava ianao. Intelo izy nametrahan'i Jesosy ny fanontaniana. Fahano ara ny ondriko, andraso ara ny ondriko. Izany no navalin'i Jesosy rehefa niteny Petera hoe eny Tompoko, tianao aho. Fantatrao fa tianao aho. Fahano ara ny ondriko, andraso ny ondriko. Fantatritsika efa Jesosy raha nifidy ireto mpianatra ireto, dia nifidy azy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Fa ny tian'i Jesosy ambara eto, raha nanontany amin'ny Petera izy, dia tsy amin'ny hafanam-pony tady Petera teo alohany dia diavin'i Jesosy, fa izy vaovao. Ilay Simona zanak'i Jaona, tonga Petera dia natadiavin'i Jesosy eto. Ka nitenenany hoe Manaraha Ahy. Ngamitsika manontany hoe nga Jesosy, ngay Petera tsy nanaraka an'i Jesosy hatramin'izay, no hoe Jesosy manoteny aminy hoe Manaraha Ahy. Ny fanarahana Jesosy, ny nanarahany Petera ny Jesosy hatramin'izay dia ny hafanam-pony hoe tia Jesosy ity mahay ny zavatra rehetra, mavita ny zavatra rehetra. Raha niteny ary Jesosy hoe izaho nge ka ho faty, sanatria aminao zany hoy izy Petera, tsy ho faty zany ianao fa za eto afaka miaro anao. Ary ny fosamborina Jesosy dia nasehon'ny Petera marina fa izy tokoa dia afaka miaro an'i Jesosy, ka namokatra ny sabany izy, ka nanakapany, nanalana ny sofiny ilay miaramila. Kanefa Jesosy dia nanasitrana, nanamelona ny sofiny izany miaramila izany teo amin'ny plasiny, teo amin'ny toerany azafady. Eto zany Jesosy dia niteny an'i Petera hoe Manaraha Ahy. Ny fanarahana an'i Jesosy tsy tahaka n'ilay fanarahany azy teo aloha intsony. Mpanarato izy teo aloha, mpanarato trondro. Dia Jesosy hoe manomboka izao dia manarato olona ianao. Nataon'i Jesosy hanarato, tsy araky ny hafanam-pony teo aloha, amin'ny mampatera azy mafana fo, miambo ho mahay ny zavatra rehetra sy mavita ny zavatra rehetra. Ho Jesosy hoe Manaraha Ahy. Dia ny fanarahana Jesosy mba handianany tahaka ny nandianan'i Jesosy, ny fanetretena, fitiavana. Izany no nasehon'i Jesosy. Ny fitiavana no nasehon'i Jesosy taminy. Fa na dia nandahy intelo azy ianao, no hamarinanao kosa androany fa tia ahy ianao. Ara tia ahy ianao, fahano ara ny ondriko. Izay ny fanarahana tian'i Jesosy hanarahana azy. Dia ny amana ny ondry, hiahy ny ondry, fa tsy mpiandry ho atavisina, fa mpiandry manatavy ny ondriny, miahy ny ondriny, tahaka ny ataon'i Davida. Raha misy fahavalo tonga dia Davida no miady amin'ny fahavalo, mamono ny fahavalo. Na ny ambody zany, na ny liona zany, na inona dia miandry ny ondriny izy, miahy ny ondriny izy. Tahaka n'izany dia davin'i Jesosy ataon'i Petera sy ny antsony azy amin'izao fotoana izao. Ko ankaikiny koa dia mitodika aminao Jesosy. Motiava ianao. Efa ela tokoa isika no nanolo tena. Jesosy ahy tia aho, irao aho. Jesosy hoe hanaraka anao aho, tianao aho. Mona mana ny ondriny va ianao? Mona mana ny ondriny va isika? Sa miandry manatafy tena ihany? Ny amintsika ihany ny fantatsika fa tsy malala ny hafa isika. Tian'i Jesosy ataotsika androany dia mihevitra ny hafa koa, fa tsy ny an'ny tena ihany. Tahaka ny Jesosy izay tsy nihevitra ny amin'ny tenany, fa raha nihevitra tamin'ny tenany izy dia tsy tonga teto amin'izao tontolo izao,
fa janona teo amin'ny voninahiny. Kanefa Jesosy dia nihetra hatramin'ny fahafatesana teto ambonin'ny tany ary niatra hatramin'ny fahafatesana mba azahoantsika tsiraray avy ilay fiainana mandrakizay. Izany no tiany Jesosy anarahana azy, anahaka azy. Araka ny teneny hoe tsy rehetra manatona ahy dia tsy ho laviko mihitsy. Ka raha manatona an' Jesosy ianao ankehitriny, na dia efa nania ary, tsy mandao anao Jesosy, tsy mandaa anao Jesosy, fa manontany anao izy, motiava ianao? Raha tia ahy ianao, fahano aza ny ondriko, andraso aza ny ondriko. Izany no afatra ho antsika amin'izao andron'io izao. Raha tia hanaraka an' Jesosy marina isika, manaova ny asa izay efa nanirany antsika, andeha sy hamoa ho amin'izao tontolo izao, hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, mba hananany olombelona rehetra fiainana mandrakizay, dia ilay fiainana tsy hain'izao tontolo izao raisina, tsy hain'izao tontolo izao omena, fa Jesosy irery ihany no afaka ny manome, ary Jesosy irery ihany no afaka mitoetra ao anatin'izany fiainana izany, ka mitoetra ao anatintsika dia ilay fiainana mandrakizay. Izany fiainana izany dia fiainana misy fiadanana. Tsy taka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomezan'i Jesosy ny fiadanana, fa ny fiadanana omeny Jesosy ianao ankehitriny. Izy metoetra ao anatinao. Fiadanana feno, fiadanana tanteraka, tsy taka ny fiheveranao azy, fa Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Ilay Andriamanitra ny teny izy no fiadanana. Ka raha Jesosy mitoetra ao anatinao dia tanteraka ianao. Hoy Jesosy hoe izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Raha very lalana ianao ankehitriny, tsy hitanao izay aleha, miverena eo amin'ny fizy ilay lalana. Raha mitoetra amin'ny maizina ianao, miverena eo amin'ny faizy ilay fahazavana. Fa raha mangetaheta ianao, Jesosy miteny aminao hoe izao ny rano velona. Ilay Jesosy tanteraka no miantso anao ankehitriny. Ary izy miteny aminao fa na inona angatanao amin'ny anarako dia ataoko izany, mba ho tanteraka ny fifalianao, mba hisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra raha izy any an-danitra. Aza misalasala, atolory ny tenanao fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, mba ho fanompompanahy tokoa izany. Mahireza ry ralahy, mahireza ry anabavy, fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina eo amin'ny Jesosy, fa Jesosy mampanantena antsika ilay fiainana dia ilay fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.